Asan'ny apôstôly toko 9 andininy 9 ka hatramin'ny 10. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Rehefa norarahan'ny fanahy masina tsy hitory ny teny tany Azia izy, dia nandeha namaky ny tany Frizia sy Galatia, ka efa tonga tany antsisiny Misia, dia nitady akany Bitinia izy, ka tsy navelan'ny fanahin'i Jesosy. Ary rehefa nandalo ho an'ny Misia izy, dia nidina nakany Troasia. Ary noho ny alina dia nisy fahitana niseho tamin'i Paoly, koa indro nisy lehilahy Makedoniana nitsangana teo, ka nangataka azy hoe, mitamaka aty Makedonia ka vonjeo izahay. Ary noho nahita ny fahitana izy, dia nitady handeha niaraka tamin'izay akany Makedonia izahay, satria nataonay fa Andriamanitra nefa niantso anay hitory ny filazantsara amin'ny olona any. Amen. Ray Masinao, manamasinana amin'ny fahamarinana, miteninao no fahamarinana. Amen. Dia mbola ho ampitomboina ho anareo hatrany any ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Izao zara-mofon'ainantsika izao izay efa perikopantsika tamin'ny alahady ihany, nondeha ka antsika niafatra amin'ity andro anio ity, ahatarafana ny asa fitoriana ny filazantsara izay notanterahan'ny Paoly sy ireo namany tao amin'ny faritry Azia Minora izay nanakana ny fanahy masina azy, tsy hanatanteraka izany fa nitondrany ny fanahy azy kosa ho an'ny Makedonia. Tantara izay ohatry ny hoe efa mahazatra ihany, efa fandre ihany, ary efa nandrenesana toriteny ihany. Kanefa amin'ity andro anio ity andeha isika andray afatra amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Paoly apôstôly izay nitory ny filazantsara tamin'ny faritra maro manerana izao tontolo izao, nanao dimisionera be indrindra tamin'ireo apôstôlin'ny Tompo izay nizara izany famonjena izany. Amin'izao soratra masina izao dia ase hoe nikasa ho any Azia izy hitory ny filazantsara kanefa nosakana ny fanahy masina. Misy fikasantsika olombelona maneho hoe te hanao an'izao azoko manaparitaka ny filazantsara, kanefa tsy izay no heverin'Andriamanitra ho mahasoa mahatsara, fa indrindra tsy izay no heverin'Andriamanitra ho lalana tokony hitondrantsika izany filazantsara izany, fa misy faritra hafa indrindra koa izay tena mila izany filazantsara n'Andriamanitra izany. Andeha ho jerentsika hoe manahoana ny fitarihan'ny fanahy masina ny mpitory ny filazantsara eo amin'izany asa fitoriana ny filazantsara izany. Voalohany indrindra aloha dia hoe ny mpitory ny filazantsara tarihin'ny fanahy masina dia miala amin'ny lala-masaka. Ilay lala-masaka resahana eto dia Azia Minora izay firenena efa nandre ny filazantsara, efa nanaovana fitoriana, ary raha ny hita araka ny hevitry ny mpandinika ara, fiangonana efa niroborobo sy efa nandroso indrindra koa azy. Izany no nokasain'ny Paoly sy ireto namany ireto hitoriana ny filazantsara, izay efa nanana ny planina mazava. Efa hainy hoe avy eto amin'ity toerana ity dia hoeto avy eo Listra, dia andeha ho any Antiokia, dia any Pisidia, dia hifindra makany Frigia, dia Makaria, dia Makaria. Efa nanana planina mazava, efa hitany soritra tsara hoe avy eto ny lalana maketo indray, maketo indray. Kanefa tsy izay ilay hevitr'Andriamanitra ka dia nosakana ny fanahy masina tsy ho any izy. Ravana malala rehetra ao amin'ny Tompo, indraindray isika manana izay planina heverintsika ho mety, efa tsara lahatra tsara ao anatin'ny saintsika ao, efa novolavolaina tsara, nodinihina tsara, namboarana budget na fitantanam-bola mazava tsara natanterahana azy. Kanefa rehefa tsy izay no sitrapon'Andriamanitra, avilon'Andriamanitra ho any amin'ny lalana hafa isika. Kanefa izany lalana hafa tian'Andriamanitra hitondrana ny fiainantsika izany, tsaratsara kokoa no ilay heverintsika. Indraindray malahelo aloha, indraindray tezitra aloha, satria olombelona ihany isika. Fa rehefa tena dinihintsika ny soratra masina, rehefa tena iainantsika izany fitarihan'ny fanahy masina izany, dia feno fisaorana an'Andriamanitra isika any am-boalohan'ilay izy, satria fitondran'Andriamanitra tsy arak'izay ny heverintsika dia mety mandratra antsika kely ihany.
fa rehefa veo isika matsiaro misaotra an'Andriamanitra hoe misaotra anao a Jesosy fa lalana nitondranao amin'izay tsaratsara kokoa amin'ny fiainako kay ny lalana nitondranao ahy, tsy ny fitoriana ny filazantsara ihany fa ny fiainantsika amin'ny andavanandro indrindra koa no ahatarafantsika an'izany. Tena efa manana ny lalana heverintsika isika, efa manana ny fandaminana hitondrantsika ny fiainantsika isika, efa manana izay mba planina kely namboarintsika hitantanantsika ny tokantranontsika sy ny ankohonantsika, ny tontolo androntsika isika. Kanefa misy fotoana tsy ataon'Andriamanitra mifanaraka amin'izay heverintsika izany lalana izany, fa avilin'Andriamanitra ho any amin'ny lalana hafa indray koa. Kanefa ireny rehetra ireny dia mahasoa antsika satria tia an'Andriamanitra isika, dia ampahirezana isika ny amin'izay hitondran'ny tompon'ny fiainantsika amin'ny androm-piainantsika rehetra, fa miara-miasa mahasoa antsika ireny rehetra ireny rehefa miaraka amin'i Jesosy isika, indrindra rehefa manaiky ho tarihin'ny fanahy masina isika. Fa rehefa tsy navelan'ny fanahy masina hitoriny teny tany amin'ny faritra Azia Minora i Paoly apôstôly, dia nasain'ny fanahy masina ny vily kosa ho akany Makedonia. Makedonia izay tanàna mbola tsy nandreny filazantsara mihitsy, tanàna mbola tsisy ny laza izany famonjeny izany mihitsy, dia any Eropa izany raha jerena ao anatin'ny saritany. Tanàna mbola maizina raha ny fahalalantsika azy, any indrindra no nasain'ny fanahy masina nalehan'ny Paoly sy ireo namany azono mitory ny filazantsara, ary dia fahitana no nentin'ny fanahy nilazana tamin'izy ireo izany fitarihan-dalana izany, dia lehilahy makedoniana iray no nitsangana ka niteny hoe mitamaka aty Makedonia ka avonjeo zahay. Misy olona mangetaheta tena mbola tsy nandreny filazantsara, ilain'ny tompo hitoritsika ny filazantsara. Raha jerena dia indraindray isika variana ao anatin'ny rindrina efatry ny fiangonana, variana ny anatin'ireny efa mba nandreny filazantsara ireny, na ireny tanàna efa hita hoe misy fiangonana miorina, na hoe efa mba nandreny filazantsara ihany, fa tsy mikatsaka izay toerana tena mbola tsy nandreny filazantsara mihitsy. Ny tena mampalahelo dia eto an-drenivohitra isika, rehefa mandeha isaky ny elakelan-trano dia otsany fo malahelo mafy ny fanahy, satria dia miroso ho any amin'ny fahaverezana ny tanora malagasy. Rehefa hiazakazaka anao tafika masina nefa ny fiangonana, any amin'ny faritany ny mamaiky, any amin'izay toerana lavitra ny mamaiky. Indraindray anefa ireny faritra ireny efa mba nandreny filazantsara ihany, indraindray ireny olona ireny efa mba mahalala ny amin'i Jesosy ihany, fa maninona kainy eo akaikitsika izay mbola tsy mahalala mihitsy ny amin'i Jesosy, ny tsy mba hitondrantsika izany fahazavan'i Jesosy zany. Ravana malala rehetra ao amin'ny tompo mampandiny tenantsika ny soratra masina ankehitriny, manahoana ny endriky ny fitoriana ny filazantsara tanterahantsika. So dia le efa lala masaka efa fahita ihany no hitondrantsika ny filazantsara, so dia ny efa mahalala ihany no dilirintsika amin'izany filazantsara zany, fa tsy mba jerentsika kosa izay mbola tena ao anatin'ny fahamaizinana. Tena miazakazaka ho any amin'ny fahaverezana ny firenentsika ankehitriny. Isika izao ny fahazavana tiany Jesosy hanazava ny nositsika. Tsy mila mandeha lavitra isika, fa eo amin'ny manodidina antsika aloha no ndeha hazavaintsika. Mihitatra tsikelikely izany rehefa mazava ny eo akaikitsika rehetra, dia manazava ny manodidina azy ihany koa ireny, ary dia mihitatra toy izany ny fitoriana ny filazantsara. Fa ny zavatra izay hita nanaitra tao anatin'izao filazantsara, tao anatin'izao soratra masina izao ihany koa dia izao hoe rehefa vakitsika manomboka any amin'ny andinin'ny 9 hatreo amin'ny andinin'ny 10 dia milaza olona hafa ny mpanoratra dia Luka izany. Fa rehefa tonga kosa eo amin'ny andinin'ny 10 dia hita mazava tsara fa ny ombonan'ny Luka izay fitoriana ny filazantsara. Zao nambaran'ny soratra masina hoe ary noho ny nahita ny fahitana izy dia nitady andeha niaraka tamin'izay akany Makedonia izahay, satria nataonay fa Andriamanitra no efa niantso anay hitory ny filazantsara amin'ny olona any.
indraindray olona ray ihany ilay mandre ny fiantsoana ataon'ny filazantsara hitory ny filazantsara. Fa rehefa mandre izany dia miombona ao anatin'izany ny rehetra. Ho an'izay mitory ny filazantsara dia miombona isika rehetra azontsika mampandroso izany filazantsara izany. Aza mba ho isan'izay mpitaza-potsy ny riavana, aza mba ho isan'izay mitazatazana eny lavitra eny na hoe za mahavita tena amin'ity fitoriana ny filazantsara ity. Fa andeha hiara-entana isika rehetra ho amin'ny fanazavana ity nosintsika ity. Misy ireo havantsika lasa nahatanteraka fitoriana ny filazantsara ny amin'ny faritra atsimo. Miombona amin'izy ireo amposy hampanahy isika na dia tsy mandeha any amin'izany toeran'izany aza. Hitrotro ambavaka azy ireo ny amin'izay asa fitoriana tanterahana. Fa indrindra koa amin'ny asa fitoriana rehetra tanterahana eto anivon'ny fiangonana dia ho isika izao mandray izao tenin'Andriamanitra izao ho tena miombona ao anatin'izany asa fitoriana izany. Dia mba ho isika no tena mpanaparika ny filazantsaran'i Jesosy Kristy dia ny famonjena eo anivon'izao tontolo izao, indrindra eo anivon'ny firenentsika. Dia ho isika rehetra izao ane izany mpanaparitaka ny filazantsara izany, tsy handeha amin'izay lalana efa fahita ihany na izay efa mazava ihany no hazavaintsika, fa izay tena mbola maizina indrindra koa no ndeha iombonantsika ny fanazavana azy ireny amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. An'Andriamanitra irery ny voninahitra fa isika rehetra ho tena fahazavana eo anivon'ny fiarahamonina misy antsika, eo anivon'ny firenentsika. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao izay ny amin'ny teninao omenao. Misaotra satria ampahafantarinao anay ny lalana hitondranao anay ny amin'izay anapariahanay ny filazantsaranao dia ny fahazavanao eto anatin'ity nosy malalanay izay ao anatin'ny fahamaizinany ity. Misaotra Tompo satria ampahafantarinao anay fa tsy tokony handeha amin'izay lalana efa mahazatra ny amin'ny fitoriana ny filazantsaranao izahay. Tsy ho ny efa mandray ihany no ampahafantarinay ny filazantsaranao, fa ireo izay mbola tsy nandray indrindra koa. Tsy handeha amin'ny toerana lavitra izahay fa hiezaka ho ny akaiky anay indrindra koa aza no hazavainay mialoha aloha. Ary ao anatin'izany fitoriana ny filazantsara izany, tsy ho mahaleo tena na hihevi tena ho mahavita tena amin'ny fitoriana ny filazantsaranao izahay, fa indrindra tena hiombona hiara-entana ao anatin'izany fanapariana ny fahazavanao izany. Dia ho izahay rehetra reto no fantsona mahomby hitondrana ny fahazavanao eo anivon'ny nosinay. Tompo, tafiny fanahy masina izahay, fa indraindray izahay dia te handeha amin'ny herin'ny sainay ihany, te handeha amin'izay fandamina-tsainay amin'ny maha olombelona ihany, tsy te hanaiky ny fitarianao izahay. Tafiny fanahy masina izahay mba azonay mijoro tsara satria tena vonona handeha araka ny fitarianao izahay amin'izany fitoriana ny filazantsaranao izany. Amboary ny fonay Jesosy, anaiky ny fandaminanao. Ankehitriny hiatrika ny tontolo andro izahay. Tario amin'ny alalan'izany fanahy masina izany izahay. Ka amin'ny androm-piainanay rehetra dia ho fahazavana izahay. Anaparitaka izany fahazavanao izany amin'ny manodidina anay. Indrindra ao anatin'izao tontolo andro izao dia ho fahazavana eo anivony izay hijoroanay izahay, na eo anivon'ny tokantranonay, na eo anivon'ny asa fivelomanay, eo anivon'ny fiarahamonina misy anay sy izay rehetra lehanay, dia hitondra izany fahazavanao izany izahay. Tompo, tefeo izahay ahijoro vavolombelonao ka azon'ny hafa miteny fa hanaraka anay izy satria fantany fa velona ny Andriamanitra ay. Matoky manana anao izahay raha hiatrika ny tontolo andro. Ambino amin'izay rehetra ataon'ny tananay izahay. Feno ny fitahiana sy ny fahasoavanao ny fiainanay. Arovy amin'ny asan'ny Satana rehetra izahay. Dia apetraka eo am-pelatananao ny ankohonanay sy ny fianakavianay rehetra eo ambany masonao ireny rehetra ireny. Ankina eo am-pelatananao Tompo ireo havanay mahatanteraka ny asa fitoriana ny filazantsaranao any amin'ny faritra atsimo. Matoky izahay fa miara-miasa amin'izy ireo ianao amin'ny alalan'ny fanahy masina, ka ataona olona maro ho ao anatin'ny valanao tokoa izy ireo amin'ny alalan'ny fanahy masina. Fitaovana ihany izy ireo, fa ianao Jesosy no momba sy mampahery azy, indrindra miasa ao anatin'izany asa fitoriana izany.
dia izay rehetrareto ihany koa ho fitaovana mahomby ombina amin'izy ireo atsiaro azy ireo ambavaka indrindra hanohana amin'ny lafiny rehetra ny amin'izany fitoriana ny filazantsara izany, tsy amin'izany asa tanterahana ny antsimo izany ihany fa ny asan'ny fiangonana rehetra eto isotro fitiavana sy manerana ny sahan'ny FJKM. Dia ataovy mahatsiaro mandrakariva izany fitiavanao sy fitarihanao amin'ny alalan'ny fanahy masina izany izahay. Petraka ampelantananao Tompo izay rehetra fantatrao mahasoso mahatsara ny fiainanay indrindra mandritro izao tontolo andro izao. Misaotra ny amin'ny fiainonao sy ny famalianao ny vavakay. Dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany vavaka izany ary ampiombonay amin'ilay vavaka nampianariny manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, mamasina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao, ity an-tany tahaka ny any an-danitra, omeo anay anio izay anasaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha isan'ny fonina sy ny fanantenana ny tsodrano izay atolotra anareo amin'ny anaran'i Jesosy. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Ho an'Andriamanitra irera ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.